Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan Mpiara Mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Dia faly miaraba antsika rehetra indray izay manaraka izao fandaharana mana isan'andro. Iaranao amin'ny fikambanan ny Mpiara Mamaky ny Baiboly izao indray. Ny Ezekiela 5:20 no iarahantsika mamaky amin'ity anio ity. Mialohan'ny hamarikitsika ny teny nefa dia tsy hoe fahazarana, tsy hoe fomba, fa sarobidi ny mametraka izao fotoana izao pelantanan'ny Tompo. Ko andeha petraka antsika eo pelantanan'ny Tompo izao fandaharana izao mba ny fanainy no ialoha lalana antsika amin'izay teny ifampizarantsika eto satria tsy efampisainan'ny olombelona koa ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Raha eo tonga indray ny fotoana fanay mandray ny afatra ny teninao, lay sakafo ny fanainay. Dia te hivoky amin'izany anom-panava aminao zany izahay, ko dia sokafanay ny fonay ho tanlonaka aniriny ny teninao ka hitondra fiainana ho anay. Dia ampangino izay firehetra tsy avy aminao, mahatonga anay tsy andrehanao, tsy hifantoka aminao, fa mitenena aminay amin'ny fombanao indray, amandry amanitra anao, fa te hainao izahay. Amin'ny anaranao Kristy Tompotianay no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ezekiela 5:20 ny 7:7 zany hoe ny Ezekiela manontolo no voalahatra iarahantsika mandinika amin'ity anio ity. Ndea ho vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ary nisy tenin'ny Tompo tampoka nanao hoe, iralahy taranak'olombelona mitondry any amin'ny Amonita ary mijoa ho mpaminany ny amin'ny amelezana azy. Asaovy miaino izy, fa zao ny teny lazain'ny Tompo Andriananahary aminy: niomia ianareo, fony nozimbazimbaina ny toerako masina, ary nosimbana ny tanin'ny Israely sady nentina ho baby ny olon'ny Joda. Noho izany, avelako alain'ireo findrafindra monina avy any antsinanana ny taninareo, anorona ny toby eo amin'ny taninareo izy, ka amelatra ny lainy eo. Ireny no hihinana ny voankazo sy sotro ny ronono izay anareo, atao tonga fiandrasana ramevy iraba, reny vohitrareo, ary anjary valan'ondry ny tany Amonita manontolo. Amin'izay dia ho ekenareo fa izao ny Tompo. Eny, zao ny lazain'ny Tompo Andriananahary: nitehaka sy nitsinjaka ary nifaly tokoa ianareo tamin'ny lozananjon'i Israely. Zany nanaovanareo tsinotsinona ny vahoakako, koa haneho ny heriko amelezana anareo aho, ary anolotra anareo amin'ny firenen-kafa zay androbanareo tanteraka. Ho foanako tsy ho firenena intsony ianareo, tsy anantany intsony, fa aringako tanteraka. Amin'izay dia ho ekenareo fa izao ny Tompo. Zao ny lazain'ny Tompo Andriananahary: nilaza ny Moabita fa efa tonga tahaka ny firenena hafa rehetra izao i Joda. Koa asaiko tafiana ireo tanàn-dehibe miaro ny fidirana any Moab, hifaneso rava ireo tanàna tsara indrindra toa ny Bet-Jesimota sy Beala-Meona ary Kiritiaima. Ireo mpifindrafindra monina avy any an-tsana dia avelako aka ny Moab, ankoatr'izay nakany ny tanin'ireo Amonita, ka tsy atserovana intsony ireo Amonita any amin'ny firenen-kafa. Ho tanterahako ny famaizana ny Moabita, amin'izay dia ho ikeny fa izao no Tompo. Zao lazain'ny Tompo Andriananahary: nanao valifaty mahatsiravina tamin'ny vahoakany Joda ny Edomita, ary zany no mahameloka azy. Koa izao Tompo Andriananahary dia manambara fa aneho ny heriko amelezana ny Edoma, aringako ny olona sy ny biby fiompy amin'io tany io, ary ataoko lao izy manomboka ao amin'ny tanàna ny Temana ka hatrany Dedana, ka ho faty anady ny mponinao aminy. Ankiniko amin'ny Israely vahoakako ny famaizako an'ireo Edomita. Koa arak'izay
takin'ny fahatezerako ampahavinirako no atao aminy mba hatsapany ny ngidy mpamaizako tenenitra avy amiko tompo Andrenanahary zany. Zao no lazainy tompo Andrenanahary, valifaty no nafitsoky ny Filistina, dia valifaty mahatsiravina vokatry ny fanaovana tsinontsinonareo ankalainy atriny ela ka nahatonga azy andringana ireny. Koa izao no tompo Andrenanahary dia manambara aminy fa ny eo ny heriko amelezana azy aho, aringako ny keretita, arogavako ny olo-kafa sisa zay namany petraka amin'iny moron-dranomasina iny. Famaizana mangotraka no famaliana mahatsiravina amelezako azy, ka rehefa nampiariko aminy tokoa izany dia hoekeny fa izao no tompo. Raha masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Mivadika ny tantara manomboka eto amin'ity Ezekiela toko fa 5 ity. Vadika manahoana moa ny tantara zay tena tiana ambara. Hitantsika fa teo aloha ny Ezekiela toko 1 ka hatramin'ny toko fa 4 dia manambarany amin'ny famaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely, ny famaizan'Andriamanitra ny firenen'Israely lay nanao tsinotsinona azy. Fa ny zavatra hitantsika eto indray manomboka ao amin'ny toko fa 5 ka hatramin'ny fa 20 dia mitantara indray ny hamaizan'Andriamanitra ireo firenena anankifito manodidina ny Israely. Ny toko fa 5 ka hatramin'ny fa 20 no miresaka an'izany hoe faminaniana omen'Andriamanitra hamaizanareo firenena 7 manodidina ny Israely. Ny toko fa 13 ka hatramin'ny 20 indray dia mitantara ny fanarenan'Andriamanitra, ny fananganan'Andriamanitra, ny fiainan'ny zanak'Israely, ny fiainan'ny zanak'Israely, zany hoe ny toko zay vakitsika manomboka izao indray zany ny toko fa 15 ka hatramin'ny fa 20 dia manelanelana lay famaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny fananganan'Andriamanitra ny firenen'Israely indray. Ny toko fa 15 zay ny vakitsika androany dia firenena anankefatra ny voalaza eto amin'ireo firenena 7 zay fahaizan'Andriamanitra, dia ny fireneny ny Amonita zany, ny Moabita zany, ny Edomita zany, ary ny Filistina. Reo le firenena noresahana tamin'ity mana zay noresahana vakina tamintsika androany ity. Andriamanitra ny tompon'ny tantara, Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra eto ambonin'ity tany ity. Izy ny mametsaka mpanjaka, izy ny manaitsotra izany ihany koa. Ary hitantsika taratra zany amin'ity Ezekiela toko fa 15 ity. Famalian'Andriamanitra reo fahavalon'ny Israely. Izy amin'ny fahavalo voalohany hitantsika eo, ny 1 ka hatramin'ny 7 dia miresaka ny amin'ny amelezana ny Amonita izy. Iza moa ireo Amonita reo? Izy reo Amonita reo? Ny 9 fahavalo ka hatramin'ny fa 12 indray dia miresaka ny amin'ny amelezana ny Moabita izy. Dia iza koa reo Moabita reo? Fantatsika tsara fa anisan'ny fahavalon'ny zanak'Israely ny Moabita sy ny Amonita. Ary Amonita sy
edomita reo de anisan'ny tena mamely ny zanak'Israely, mamely ny zanak'Israely. De eto Andriamanitra ny manafay ny Amonita sy ny Edomita. Fa iza moa ny Amonita ary iza moa no Edomita? De tadiditsika tsara fa taranaky Lota ihany reo. Lota lay tsisa fa zana-dralahany i Abrahama. Tadiditsika tsara ny tantara rehefa nataon'izy roavavy mamo nanampisotrony divay ny rainy, Lota zany, de niara-nandry tamin'izy. De zao ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy raha iverenantsika kely hoe iza moa reto Amonita sy Edomita reto. Genesis 7:20 no mitantara an'izany. Fa manomboka amin'ny 9:70 no ndeo vakitsika. De nampisotrony divay indray ny rainy tamin'iny alina iny de nitsangana lay zandriny ka nandry taminy ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay ny foazana. De samy nanaka tamindrainy ny zanaky Lota roavavy. De niteraka zazalahy ny vavy matoa ka ny anara nataony hoe Moab. Izy no rain'ny Moabita mandrak'androany. Ary ny zandriny koa de niteraka zazalahy ka ny anarany nataony hoe Benamy. Izy koa no rain'ny taranaky Amona mandrak'androany. Izy reto Amonita reto zanaky taranaky Lota tamin'ny zanany vavy faharoa. Izy reto Moabita reto taranaky Lota lay naterany tamin'ny zanany vavy matoa. Inona ny olana? Ireo de anisan'ny mpakahala ny zanak'Israely, anisan'ny tena manao tsinotsinona ny zanak'Israely, ireto Amonita sy Edomita reto. Dao ne jerentsika kely inona moa ny zavatra nataon'ny Amonita. 5:20 andininy 7. De zao ny zavatra lazainy: miaino an Jehovah Tompo. Zao ny lazainy Jehovah Tompo: noho ny nanaovanareo hoe ia, sa koa izay raha nolotoina ny fitoerako masina ary noravana ny tanànan'i Israely sady lasa kobaby ny taranaky Joda. Inona ny zavatra nataon'ireo? Naneso, ny ome fony rava ny tempoly ny Jerosalema. Ozy izy moa amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara manao hoe asaivo miaina izy fa izao no teny lazainy tompo andray-nanary aminy: ny ome ianareo fony zimbazimbaina ny toerako masina ary nosimbana ny tanin'ny Israely sady nentina ho babo ny olon'ny Joda. Inona ny olana tam'reto Amonita reto? Naneso sy ny tehan-tanana tamin'ny faharavan'i Jerosalema. Faly amin'ny fahavoazan'ny olona. Zany ny toe-tsainy reto Amonita reto. Ary hitan'Andriamanitra zany, fantatr'Andriamanitra zany, de ny faizin'Andriamanitra reto Amonita reto. Hoy izy: noho izany de avelako alain'ireo mpifindrafindra monina avy any an-tsanana ny taninareo, ary no natoby eo amin'ny taninareo izy ka melatra ny lainy eo. Ireny no hihinana ny voankazo sy sotron'ny ronono izay anareo. Ho tonga fiandrasana ramevy rabo reny vohitrareo, ary anjary valan'ondry ny tany ny Amonita manontolo. Am'izay de hoekenareo fa izao ny Tompo. Hoekenareo fa izao ny Tompo. Ary zay ny tanjon'Andriamanitra nanafay azy ireo, mba ho fantatrareo fa zao ny Jehovah Andriamanitra. Ka ianareo aza mifaly amin'ny oloko, fa ho hitanareo ny mbola hanarenako anareo. Betsaka koa ny olona manana toe-tsain'ny Amonita, mifaly amin'ny fahavoazan'ny hafa, fa tsy toe-tsaina kristianina zany. Toe-tsaina kristianina de zao miara ory am'izay ory, miara mifaly am'izay mifaly. Fa ndraindray ny olona faly amin'ny fahoriana mahazo ny hafa, manao tsindrio falavo. Ary zay mihitsy moa ny toe-tsainy reto Amonita reto, manao tsindrio falavo. Sao de mbola ohatran'izany koa ny fiainanao.
sao dia ao aminao lay toetsain'ny amonita mifaly amin'ny fahavoazan'ny hafa fa mbola Andriamanitra ny tompony teny farany de ny fahaizan'Andriamanitra moa ny amonita fa inona indray ny zavatra nataon'ny Moabita de hitantsika indray eo amin'ny 15 zao ny filazany azy amin'ny 10 zao ny lazain'ny tompo andrenanary ny laza ny Moabita fa efa tonga tahaka ny firenena hafa rehetra izao ijodo ko asiko tafiana ireo tanan-dehibe miaro ny fidirana any Moab ifanesorava ireo tanàna tsara indrindra toa ny Bet Jesimota sy Beala Meona ary Kiriataima de ireo mpifindrafindra monina avy any an-tsinana no avelako aka ny Moab akoatr'izay nakany ny tanyreo Amonita ka tsy atsehovana intsony ireo Amonita any amin'ny firenen-kafa ho tanterahako ny famaizana ny Moab am'izay de ho ekeny fa izao ny tompo tanterahako ny famaizana azy mba ho fantatra fa izao ny tompo izao ny Jehovah-Andriamanitra hitantsika tsara fa Andriamanitra rehefa manafay de hiteny izy ataoko malala ny anarako ho fantatra fa izao ny tompo tena nataony nalala ny anarany tokoa fa inona no antony namaizana ny Moabita de satria ny Moabita namingavinga ny fireneny jodo am'izay hozy izy laza ny Moabita fa efa tonga tahaka ny firenena hafa rehetra zao ijodo zany hoe tsy misy Andriamanitra tovy ny firenena rehetra tsy manana tanjaka tsisy zany hoe miavaka ao anatin'ny maro de zay hoe ho izy eo tovy aminay ihany ene miseho izao nefa tovy aminay ihany ny olon'Andriamanitra miavaka ny firenena fidiny miavaka na de faiziny ihany raha fotoana anankiray faiziny fa tsy afoy kapohany fa tsy ariny fa ny Moabita ny hevitra aizatsony zay firenena Israely mitovy amin'ny firenena rehetra izao dika zany ao ambadika zany de zao hoe tsy misy Andriamanitra miaro an'ireo zany tsony tsisy Andriamanitra miaraka amin'ireo zany tsony Andriamanitra rehefa tian'ny Israely de tia azy mandrakizay fijerin'ny Moabita no manao an'izany hoe ny elan'Andriamanitra reo tovy amin'ny rehetra reo zao ary be dehibe ny olona mamingavinga ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiainan'ny asan'Andriamanitra raha toa tsy fahasarotana raha toa tsy fahalavona tsy olona mitovy amin'ny rehetra ihany miseho izao nefa zao ny fiainana Andriamanitra miaraka amin'ireny olo reny foana ao ambadika reny foana manarina ny reny foana mampitraka ny olona rehefa mitodika aminy rehefa tena miverina aminy fa fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra ny olona zany namparetany famindrapo aminy ary ny zanaka tiany no faiziny ka raha nanafay ny zanak'Israely izy tsy hoe nadinoiny araka ny fijerin'ny Moabita azy vitany am'ireo inona tsoro ny am'ireo ny Moabita sy ny Amonita lay taranakilota tamin'ny zanany vavy voalohany sy faharoa de mbola misy fankahalana ny taranak'i Abrahama tao aminy tandremo sao de izany ihany koa ny fiainantsika faly amin'ny fahavoazan'ny hafa tandremo sao de ohatran'izany ihany koa ny fiainantsika tia mamingavinga olona ka manao an'Andriamanitra tsy misy eo amin'ny fiainan'ny olona raha toa tsy fahorinana ny fahalavonana fahasimbana ny fiainan'ny olona anakay Andriamanitra tsy mandao Andriamanitra momba ny olona isan'andro andiny ny 12 ka hatramin'ny 14 indray de le faminaniana ny amin'ny Edomita faminaniana ny amin'ny Edomita zao ny lazain'ny tompo andrenanary nanao valifaty mahatsiravina tamin'ny vahoaka ny Joda ny Edomita ary zany ny mahameloka azy koa izao tompo andrenanary de manambara fa haneoneriko amelezana ny Edoma ary ingako ny olona sy ny biby fiompy amin'io tany io ary ataoko lao izy manomboka ao amin'ny tanànany Temana ka hatrany Dedana ka ho faty anady ny mponinao aminy ankiniko amin'ny Israely vahoakako ny famaizako an'ireo Edomita koa arak'izay takiny ny fahatezerako amin'ny mampahavinirako no atao aminy mba tsapany ny gidy mpamaizako te mientitra
avy amin'ny tompo andrenanary zany. Faizin'Andriamanitra ndraiky io ny Edomita. Fa iza indray moa reto Edomita reto? Iza indray moa ny Edomita? Fantatsika tsara fa ny Edomita de tsisa fa taranak'Esau. Taranak'Esau reo de nisy toko fa 7:7. Zao ny taranaky Esau, ray ny Edomita any tendrombohitry Seira. Zany hoe taranak'iza zany ny Edomita? Taranak'Esau. Iza moa Esau? Rahalahin'i Jakoba. Lay nalainy Jakoba ny fizokiny. Lay nalainy Jakoba ny tsodrano. Anka ny taranak'Esau tena mankahala ny taranak'i Jakoba. Zany hoe ny Edomita tena feno fankahalana ny taranaky Israely. Feno fankahalana ny taranaky Israely, ny taranaky ny Edomita. Ary zany no ambarany hoe ireo olo de tena feno fankahalana ny taranaky Israely. Eo amin'ny andininy 12 no ahitantsika an'izany. Zao no lazain'ny Tompo, no namelezana ny Edoma taranaky Joda tamin'ny namaliny azy ary nanontany indrindra sy namaliny azy. De zao no lazain'i Jehovah Tompoko, ahintro amin'ny Edoma ny tanako, ka ringako ny olona sy ny biby eo aminy, ary taoko lao hatramin'ny temana izy sy ho lavon'ny sabatra hatramin'ny detana. Ina ny olany taranaky Edoma? Ny fankahalana, ny famaliana faty, zany ny olana teo aminy. Ny Edomita feno fankahalana, ny taranaky Jakoba de ny taranaky Israely zany. Ary zany koa ny olana nge eo amin'ny fiainan'ny olona tsy mifamela heloka e. Mifankahala ny taranaka anyarina, ka na taranaka efa anyarina be aza de mbola misy fakamangidy, misy fifankahalana. Rehefa tsy tena misy n'inona fifamelana. Taditsika fa teo amin'ny Jakoba sy Esau efa nisy fifamelana. Fa le taranaka taty arina, tsy nanaiky an'izany, tsy niaina an'izany fifamelan-keloka zany ny Edomita. Ary zany mahatonga ny taranaky Edomita feno fankahalana ny taranak'Israely. De izy ireo rehefa nankahalany zanak'Israely, nanao valifaty mahatsiravina tamin'ny vahoakan'ny Israely, de nomelohan'Andriamanitra. Zany valifaty fankahalana nataon'izany. Inona ny tiana atongavana ho atsika zay miaina ankehitriny koa? Tapao zay olana ny firazana tany aloha tany, zay mety tsy fitoviana, zay mety ratra-piainana, tapao zany. Fa rehefa reny ny mbola toizana de misy valifaty sy fankahalana foanao. Ary zany mahasaro-pady an'ireny indraindray misy fomba mampanao atao ampatsiarovana ny zavatra nisy nataon'ny niatra tamin'ny razana taloha, de metraika ny olona ankehitriny, de miteraka fankahalana mangidy mitoy hatrany. Fa mila tapahana amin'ny anaran'i Kristy reny. Efa tonga kristiana, fa misy ange samy kristiana ihany koa fa mbola misy fankahalana, mbola samy teanao valifaty. Nolay tantara nisy tany erina tany. De moa tsy mitovy ny fiainan'ny mpanao politika ihany ny fiainan'ny kristiana, raha tsy mena an'izany atao hoe fifamelana sy tena fiainan'izany. Ny farany hitantsika ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 de ny famaizana ny Filistina. Ny Filistina lay olona mipetraka tao tany Kanana, anisan'ny ny faizin'Andriamanitra, ny rohan'Andriamanitra tao nanomezany ny tany any zanak'Israely. Inona indray ny olany reto Filistina reto? De namaliny faty sy nanaovany azy tsinotsinona hatramin'ny ela. 5:20 zao no lazain'ny tompo andrenanary, valifaty no nafitsiky ny Filistina, de valifaty mahatsiravina vokatry ny fanaovana tsinotsinona reo ankalainy hatry ny ela, ka nahatonga azy
andringana ireo. Ny Filistine de tena feno fankalana ny zanak'Israely. Ary zany fankalana zany de tena hoe lalipaka tao amin'izy ireo. Tena lalipaka tao amin'izy ireo zany atao hoe fankalana ny zanak'Israely zany. De vokatra ny fankalana zany no namaizan'Andriamanitra azy. Noho ny famalina ataon'ny Filisteny, no namaliny ratsy tamin'ny nanaovany tsinitsinina azy, ka nandringanana noho ny fandrafiana, atro ny fonela, de zao ny lazain'i Jehovah Tompo: indro aindro amin'ny Filistina ny tanako, ka ringako ny Keretita, aroravako zay sisa any amoron-dranomasina. Ary famaiza mirehatra no entiko manao famalina lehibe aminy, ka de ho fantatra fa izao ny Jehovah rehefa ataoko miantra aminy ny famaliko. Na ny Amonita, na ny Moabita, na ny Edomita, na ny Filistine, de tiany Jehovah Andriamanitra halala ny anarany. Zay le tena hoe ataoko malala ny anarako. De tena ataony tompona halala ny anarany a. Ary hitantsika zany fa miverimberina be mihitsy zany eo amin'ny 15, 17, 120, 170. Ka ho fantatra fa izao ny Jehovah. Ka ho fantatra fa izao ny Jehovah. Na hoy izy am'dema hoe famaizana mangotrakotra no amelezako azy, ka raha ampiariko aminy tokoa izany de ho ekeny fa izao ny Tompo. Ekeny fa izao ny Jehovah. Ekeny fa izao ny Tompo. Ataon'Andriamanitra malala ny anarany. Ary aiza ataon'Andriamanitra malala ny anarany ihany fa ianao, fa mety izy ianao no halala ny Jehovah Andriamanitra ao. Iza moa io Jehovah Andriamanitra ivavahantsika io? Iza moa io Jehovah Andriamanitra Israely, zay nahary ny lanitra sy ny tany, nanome ny famonjenantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy io? Fa io no miaro ny olona. Io no miaro ny olona. Ary tena miaro ny olona io Jehovah Andriamanitra io. Io zany androandray Andriamanitra miantso antsika sao de manatoetsain'ny Amonita isika, faly amin'ny zavatra manjo ny hafa. Sao de manatoetsain'ny Moabita isika, tia mamingavinga ny hafa. Sao de manatoetsain'ny Edomita isika, mankahala ny taranak'Israely. Sao de manana ny toetsain'ny Filistina isika, tia manao valifaty, manao tsinotsinona ny hafa eo amin'ny fiainana. Fa raha zanak'Andriamanitra isika, miova fiainana, miova fijery, miova fanao. De ny fitiavana no mitarika atsika amin'ny androm-pahavelomantsika. Miantso antsika indray Andriamanitra mba hiova, mba tsy ho tonga amin'ny famaizana isika. Fa mampatsiaro ny asan'ny apôstôly toko 7:70, 7:70 manao hoe: ary Andriamanitra ny tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao hibebaka. Mila mibebaka ianao am'izay mety hoe ratsy hanananao, mba hamonjen'Andriamanitra sy hanomezany fiainana vaovao ho anao indray. Hivavaka isika. Misaotra Tompo ny amin'ny teny izay nomenao anay teny fiainana. De mba ho fiainanay tokoa izany, ka tonga anay hankahala toetra ratsy, mba tsy ho faizinao izahay. Tsy hanana ny toetrany Amonita, faly mahita ny fahorian'ny hafa. Tsy ho tahaka ny Moabita, zay mamingavinga, manao tsinotsinona ny hafa. Mba tsy ho tahaka ny Edomita, zay feno fankahalana ny fiainanay, na tahaka ny Filistine, tia manao valifaty amin'ny hafa. Avaozy ny fiangonanao, mba tsy ny fanahy hafa no anjaka. Avaozy ny kristianina, mba tena olom-baovao aminao, na fijery, na fiteny, na fanao. De fantatra fa niza manenjika anay tokoa, de mianatra izay. Jehovah hiady anareo, fa ianareo kosa angina. De azavela hiady aman'olona izay, fa taovy mahay mangina ao anatrehanao, fa ianao ny miady ho anay. Tahaka nataonao nalohana ny Moabita, na ny Edomita, na ny Filistina, na ny Amonita izany. De misaotra ny amin'ny teny nomenao anay indray no tamin'ity anio ity. Misaotra Tompo. Amen. De izay indray ny fandarana mana isan'andro natolotry ny fikambanan Mpiara maka ny Baiboly de anao tamin'ity anio ity, niaranareo tamin'ny namanareo Kamira Falimanana.
mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana Mpiara mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay afarana amin'ny fikambana Mpiara mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.